Fanambarana ofisialy avy amin'ny fikambanana Terakandroy eto Toliara. Zahay Terakandroy eto Toliara dia maneho amin'ny fomba hentitra ny fanohiranay manoloana ny fihetsika fanadikana natao tamin'ny filohan'ny fanavaozana. Amin'ny maha malagasy antsika, samy manana firazanantsika, ny fombantsika ary ny soatoavina iombonantsika, ka tsy tokony hisy mihitsy ny fanalana baraka na fanambaniana olona noho ny fiaviany na firehana politika ijoroany. Aminay, ny filohan'ny fanavaozana dia zanaky ny faritra Androy izy, ary fanalikana azy dia raisinay fanalikana nay rehetra. Tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina sy ny hasiny maha olona izany, indrindra fa ny fampitoviana anay amin'ny alika, izay manitsakitsaka ny fifanajana sy ny firaisan-kina tokony hanjaka eto amin'ny samy malagasy. Manimarika zahay fa tamin'ny taona 2010 nandrindra ny fotoatsatotra teto amin'ny firenena dia nanao izay rehetra azonay natao izahay hiaro ny filaminana sy ny fahamarinana, na dia tsy nety taminay aza ny toedraraha sasasasany, na izany aza tsy nanao teny manaratsy, tsy nanao fanalana baraka, ary tsy nanana fihetsika manambany izahay tamin'ireo mpanao politika na mpitondra tsy nankasitraka anay. Mijanona ho mpandala ny fifanajana sy ny mahasamy malagasy izahay. Ny mampanahy anay indrindra dia ny fahanginan'ireo mpanao politika sasany izay milaza ny tena ny mpiaro ny fitondrana sy ho hery matanjaka eto amin'ny sehatra politika. Tsy nisy na iray azy tamin'izy ireo naneho fanamelohana na fanitsiana manoloana ity fihetsika manaratsy sy manambany firazanana ity. Io fahanginana io dia raisinay ho fanaovana tsirambina ny hasiny maha olona sy ny firaisan-pirenena ary manokatra varavarana ho amin'ny fiparitahan'ny fankahalana sy ny fizarazarana. Antso sy fepetra raisinay. Noho izany rehetra izany, zahay Terakandroy dia hiraihina sy hijoro amin'ny fomba ara-dalàna sy ampilaminana, hanao ny dingana rehetra ilaina amin'ny fanadihadiana sy famantarana ireo tompon'antoka amin'ny tranga manahaky tohina ity. Miantso ny manam-pahefana mba handray andraikitra hentitra sy mazava. Miangavy ny mpandraharahany tambanjotra fifandraisana Orange, Ias, Airtel mba hanampy amin'ny fitadiavana ny marina. Mampitandrina ireo mety hiray tsikombakomba amin'ny fanaparitahana, fankahalana sy fanimbazimbana ny firazanantsika. Tsara ho marina fa tsy hijanona izahay raha tsy hita ny marina. Ny tanjonay dia fiarovana ny hasin'ny firazanana, ny fanamafisana ny fifanajana ary fitandroana ny firaisan-kina sy filaminam-pirenena. Toy igny soa tirahamba tsy hialae anjatsy. Manoloana ny sarin'ny andriamatoa Colonel Randrianirina Mikael, filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, izay aparitaka amin'ny endrika sahala amin'ny biby, dia mijoro eto zahay zanaky ny faritra Androy iray manontolo fa melohinay tanteraka zany zavatra zany, satria raha zoina dia midika faniratsirana sy fanirazimbana ary fanambanina ny fitandroy izany sary zany. Tsy sarotiny zahay amin'ny fitsikirana atao amin'ny mahampitondra azy na ny fitsikirana ny fitondrana, fa kosa raha atao anatin'ny fahaizana rehetra zany dia tokony atao anatin'ny fifanajana. Ny hevitra no avoaka fa tsy fanimbazimbana razan'olona na razan'olona izay ny mpitondra moa dia marihinay raha malala zany.